Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Teraka tao anatin'ny fianakaviana mpanankarena tokoa ity tovolahy kely vao eritreriny ity. Vao 13 taona monja izy tamin'izany ary tsapany fa tsy nisy mihitsy ny olana ara-materialy, saingy tsy nahita izany atao hoe fitiavana izany izy tao amin'ny tranony ray aman-dreniny. Tsy nisy fitiavana, tsy nisy fahalemem-panahy, tsy nisy fandeferana, ary lavitra dia lavitra azy tokoa izany hoe fifanarahan-tsaina sy fifankazahoan'ny mpianakavy izany. Mafy dia mafy tokoa mantso izy ny fitsipika izay nitezahana azy tao an-trano, toy ireny fitondrana miaramila ireny mihitsy. Ary izany toe-javatra rehetra izany dia nahatonga azy hitady ireo zavatra izay tsy hitany tao an-trano nefa mba niriny, ka dia tany amin'ireo namany tany ivelany no nikarohany izany. Rehefa niaraka tamin'ireo namany izy dia nahatsapa ho toy ny nisy mpihevitra, sahala amin'ny hoe tena misy vidiny mihitsy. Marina hoy izy fa nanana toetra tsara ny namany, saingy toy ny olona rehetra dia nanana toetra ratsy koa, ary fahazarana ratsy dia ratsy tokoa izay no taafy nyity tovolahy kely ity tamin'izany. Ankehitriny anefa dia miaiky sy manenina izy tamin'ny tsy nahaizany nanao tsia tamin'ireo zavatra ratsy rehetra sy manimba ny fiainany ary ny tarihany namany azy. Lohany tamin'izany ny fisotroana toaka, ny fifohana sigara niaraka tamin'ireo karazana zava-mahadomelona maro samihafa ihany koa. Nanenenako ihany koa ity tovolahy ity ny tsy nahaizako nanao tsia rehefa notarihan'ireo namako aho handany ny volako tamin'ireo karazana lalao sy filokana mahatsiravina samihafa, ary ireo ditra maro isan-karazany niaraka tamin'izany. Efa 17 taona izany lehilahy izany ankehitriny, efa manambady, miasa ara-dalàna, kanefa rehefa nandinika sy nijery ny lasany izy dia izao no lazainy hoe misaotra an'Andriamanitra satria nanampy ahy ny hiova izy rehefa nanaiky ny hivavaka sy niangina tamin'Andriamanitra. Nesorin'Andriamanitra tamiko avokoa hoy izany lehilahy izany ireo fahalemeko sy ireo ditrako maro taloha. Misaotra an'Andriamanitra nanampy ahy hivoaka tao anatin'izany lavaka mangitsokitsoko ny adalàna izay nisy hafahiny izany, hoy ity raim-pianakaviana. Eny, tia ahy, tianao, tiantsika Andriamanitra, ary afaka manova ny lalanao izy rehefa manaiky ny hotarihany ianao. Tsy misy zavatra na inona tsy hain'Andriamanitra tsy atao, afa-tsy ny safidinao andaha azy ihany. Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Lioka 7:20 andininy 7:20. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Tompo torotoro izany foko rehefa matsiaro ny sovitanao, satria tsy mendrika ny anaovanao sony tenako nefa nitiavinao. Impiry moro didinao tsy nakatoaviko, nataoko tsinotsino nanolaviko, varina ny rehaky izao tontolo izao tsy mba natsiaro.
fisina miezaka ny anala fitranao nanao zatikianiko indro ny tananao misintonay verina andriamanitro tiayanao fitiavana tsy misy fetra no itiavanaoay fitiavana tsy mila tambiny fafomady eny dena fo hatraminy aina de zay ilay fity ilay fitiavana tompo torotoro izany foko rehefa matsiarony sovitanao satria tsy mendrikany anaovana sony tenako nefa notiavinao impiry mora didinao tsy nakatoaviko nataoko tsinotsino nanolaviko varina ny rehaky zao tontolo izao tsy manatsiaro ny fisina miezaka ny anala fitranao nanao zatikianiko indro ny tananao misintonay verina andriamanitro tiayanao fitiavana tsy misy fetra no itiavanaoa fitiavana tsy mila tambiny fafomady eny dena fo hatraminy aina de zay ilay fity ilay fitiavana Jacqueline sy Noah miezaka ny anala fitranao nanao zatikianiko indro ny tananao misintonay verina andriamanitro tiayanao fitiavana tsy misy fetra no itiavanaoa fitiavana tsy mila tambiny fafomady eny dena fo hatraminy aina de zay ilay fity ilay fitiavana de zay ilay fity ilay fitiavana de zay ilay fity ilay fitiavana lay feony fanantenana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainan'izao indray ny namanao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana namanao Samiela no andray feo fanjakosa no anolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao eto asaina indray zany ianao anongilatsofina tsara
Ary raha azo atao dia haka-penina sy taratasy mihitsy fa misy ireo diarim-pamafazana izay tianay hampafantarina sy hampatsahivina anao koa dia minofinaritra tompoko. Fotoana toinona indray ary no mety hamafazana ireo karazana anana mamody. Aka ohatra vitsivitsy isika. Ny radis moa dia sady sakafo izy ity no fanafody, noho izany tsara ny mamboly azy. Ka raha tianao no hahita fahombiazana dia ny fitaopam-pamafazana no tsara ho ay voalohany indrindra. Misy karazany maromaro ny radis. Fa misy ireo radis izay antsoina hoe radis chinois. Izy ity dia any amin'ny volana martsa, aprily ary ny volana mai sy ny volana oktobra no fotoana tsara indrindra famafazana an'ity radis sinoa ity. Averina indray izany fa ny volana marsa, aprily, mai ary ny volana oktobra no fotoana tsara indrindra famafazana ny voan'ity radis sinoa ity. Mbola mety izy ny volana jiona ka hatramin'ny volana septambra ary ny volana novambra ka hatramin'ny desambra. Fa ny volana janoary sy ny febroary izany no tsy mety famafazana ny radis. Mila ho mandava-taona izany izy, izany hoe mandritry ny 10 volana dia mety ny famafazana ny radis. Fa ny volana janoary sy ny febroary ihany no tsy mety amin'ny famafazana azy ity. Misy indray ilay radis izay antsointsika hoe radis 18 jours. Izy ity koa dia mitovitovy amin'ny fitaopam-pamafazana an'ity radis sinoa izay efa niresahana teo aloha ity. Fa ny tena vanim-potoana mety indrindra famafazana azy dia ny volana marsa sy ny volana aprily ary ny volana septambra. Averina indray izany fa raha manana ilay karazana radis 18 jours sika dia ny volana marsa sy aprily ary ny volana septambra ny tsara famafazana azy indrindra. Ny ankoatr'izay ihany koa moa dia mety mandritry ny 10 volana afa-tsy ny volana janoary sy ny volana febroary. Ilay antsointsika hoe radis écarlate kosa dia mitovy mihitsy ny taopam-pamafazana amin'izy ity amin'ilay radis sinoa izay efa nitenenina tamintsika tery aloha. Izany hoe fitaopam-pamafazana tsara indrindra izany dia ny volana febroary, martsa, aprily ary ny volana oktobra. Misy kosa ilay karazana radis noir, radis rose ary ny radis violet. Rehefa ireo karazana radis ireo izany no tiantsika ny voany no afafy dia manomboka ny volana marsa ka hatramin'ny volana jolay ary ny volana oktobra sy ny volana novambra ireo ny fotoana tsara indrindra famafazana ity karazana radis mainty, rose, violet ity. Tsy maninona ny volana aogositra sy ny septambra ary ny desambra mbola mety, fa ny tena mety indrindra izany dia ilay ny tany saintsika teo hoe manomboka ny volana marsa ka hatramin'ny volana jolay sy ny volana oktobra ary ny volana novambra. Ireo izany no fotoana fambolena famafazana tsara indrindra raha tiantsika nahita vokatra tsara amin'ny radis. Misy indray kosa ilay karazana betravy mena ho isika. Raha tiantsika nahita fahombiazana amin'ny fambolena azy ity dia ny volana febroary sy ny volana marsa dia efa tsara ny famafazana azy. Fa ny tsara indrindra dia manomboka ny volana aprily, ny volana mai, ny volana oktobra ary ny volana novambra. Ny tsara indrindra famafazana amin'ny betravy mena izany dia ny volana aprily, ny volana mai, volana oktobra sy ny volana novambra. Mbola mety izy ny fitaopam-pamafazana raha somary lasa aloha ny volana febroary isika, ny volana martsa. Raha ohatra ka taratara ianao dia mbola azo ekena ny fitaopam-pamafazana amin'ny betravy ny volana jiona sy ny volana aogositra. Fa ny ankoatr'izay kosa izany
dia tsy mety loatra ny fitaopamafazana ny beteravy mena. Dia ataovindray ary ny fampiarana ampahvokatra ny fambolena izay ataontsika ane ilay iray mpamorona be fitiavana any an-danitra. Hitany asantsika rehetra izy mandra-pitafandray ary. Tarika d'oliva. Fifandirana disa dila aza mampiverina songenina dinianao tiai Jesosi tiantsika ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Izay fanendrika mbola mety horendrika ho ataoviko sy izay mamendrika fa tsy sitraky tsy tovy izay tsy mamakako vaoka ho mpamoko te na mahasoa
awr manolotra hoanao feon'ny fonantenana. Mbola ny namanareo Risarandrenjatovy ihany no mitafa sy midinidinika aminareo amin'ity an'itya manonona fiadanany tompo anao sy ny ankonanao. Inga ny Andriamanitra hita sy anisy soanao. Rehefa ny fo maraina moa ny tena zany dia mba nofoazina ihany koa ny ankizy mba no fiambenana maraina. Nahazo lesina avy tamin'ny zavaboary ny tena araka ny voalaza ny fiambenana maraina tamin'izay fotoan'izay. Ka nampaitsahivony fa Jehova no mampihetsika ny zavadrehetra satria izy ihany no namorona ireny. Ary rehefa miala ny tanany dia zavapoana ny zavadrehetra. Koa tsy tokony hivoaka ny trano zany raha tsy mangataka ny fitantanana sy ny fiarovana mandritra ny tontolo andro. Toy izany ihany koa ny hariva. Tokony aisotra rehefa velinaina soma tsara dia natao ny vavaka famaranana. Ametraka ny tontolo andro sy ny tantanany ny fiainany. Ary tsy nanadiny koa ny vavaka toy ny mazatra hoe ome olona anaovana asa aho amin'ity an'io ty Jesosy. Dia amen. Lasa nivoaka ny trano tamin'izay. Nizotra tsara ny fiara. Tonga teo a Vasakosy fa hoe ny vato. Indro vazavavy anankiray nitsikitsiky. Nandray resaka hoe fantatrao angaha aho. Eno iaho taminy. Oviana, taiza. Nety tsara ny resaka ary tsy nisy ny olana fa toy ny olona efa iray trano hatramin'ny fakely mihitsy izay sy ho vehivavy io. Tonga amin'ilay fiteninay any Antsianaka manao hoe ny aty nanana ny tany koa ny tondra. Fa dia ny fankazo ny resaka. Izy moa maresaka ka sady tapitra ny fampiresany avokoa ny olona teo akaikaiky ny manodidina. Arazony natao ary ny resaka tamin'ny sofera vety aorianany tomobila dia ny resaka izy. Za moa nandika teny satria izy tsy mahay miteny gasy. Rehefa misy tsy mahazo ny resaka. Sendra vazaha anglisy moa izy dia kenda satria tsy nifankazo ny resaka. Ny anankiray miteny anglisy, ny anankiray miteny frantsay. Niditra anday ny tena mba ndika izay nolazainy rotonta. Nandritra zany rehetra zany ty vazavavy ity dia tsy mitsahatra mihitsy mijoro vavolombelona sy manatsara izay inony tamin'ireo miara-mipetraka manodidina azy. Tena vitany mihitsy miteny, hitanao ao amin'ny fiangonanay tahaka an'izao, mahafinaritra ao, misy fanasitranana ao, misy fitahiana ao, Jesosy ao dia tsara. Zany rehetrarehetra zany dia tenena. Ary ianao ary rehefa maikamaika ny andy mbola tazominy ny tananao. Rehefa samy nidina moa zahay mianadady satria tonga ny tsy maintsy ialana dia tsy namelana aho raha tsy miraisy ny numeroko. Teo aho vao tonga saina fa iny zany no valy ny vavaka nataoko hoe ome olona aho, Andriamanitra ilazako ny aminao. Andriamanitra tokoa dia mamaly ny vavaka ataonao amin'ny fo. Efa tsapako zany hatramin'izay. Mbola itoy zany ny resakay araka ny lazainy. Fa ny zavatra misy aloha dia izao. Betsaka ny zavatra ny fampiresahany atao. Izy mandinika, za koa zany mba nomeny. Vao maika tiako ary zany satria tady olona itoriana aza. Inona moa ny olana? Vavaka tsara alohan'izay. Fa ity no nalasa ny saiko tamin'ny onanay. Ny fahasahin'ny vehivavy io milaza izay nono sy fantany. Kanefa io fivavahana izay arahany io dia bizina tanteraka. Mialatsiny amin'ilay fitenenana. Tena bizina tanteraka. Izay mpitety tranon'olona ity dia mahafantatra ny zavatra misy. Na izy aza dia mampalahelo fa mosomosy kely mampalahelo. Fa tsy toy ny pastera Menakavy. Beatiko. Kanefa dia tonga amin'ilay fiteny frantsay hoe fiera. Tena rihariany tanteraka mampivavaka anazy eo amin'ny fiangonana io. Ary tsy nanana ny tahotra ny ilazany fa ao izy no mivavaka.
iniko tsy lazaina mihitsy ny fiangonana misy azy satria tsy izay ny zava-dehibe amiko. Fiangonana ray malaza be eto Antananarivo matsy izay. De hoy aho tao an-tsaiko hoe mba manahoana isika manoloana an'izany. Raha resaka ara-panahy ny zanak'Andriamanitra manana sy miondana fahamarinana kanefa toa matoritory. Miondana fahamarinana hoa resaka ara-panahy betsaka izy satria nitolorana izany fahamarinana ara-baiboly izany. Matoritory tsy te resaka akory ny fahamarinana io. Ara-baiboly fantany someny ho adidiny. To hodiny tsy hita tony vomanga vorovahoaka le izy. Aleo ny miresaka zavatra hafa ao anatin'ireny tambajotra tserasera ireny. Aleo ny miresaka zavatra maivamaivana, tsikanikany, tsy makasika ny ara-panahy akory toy izay hifanampy amin'ny asa fitoriana. Ho avy ny fotoana tsy ahafahantsika manambara intsony. Dia amin'izay ve vanao tsy ombeloha. Tara loatra e! Mba mieritrereta ihany. Fa raroto ny fotoana nomezana anao reny fitaovan-tserasera reny. Zay ny fitantarana azoko tantaraina aminao anio ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Ifampivavaka tsika ny rahalahy Richard Andrianjatovo no nitafatafa taminareo teo. Fanafa. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Pusaka
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. isaorana betsaka ianao manaraka trany ny AWR fandaharana harena ny fahasalamako no arahinao zao koa dia mirary anao salama mandrakariva. Mety misy anefa reo havana mantsakaiza hiarany tsy fahasalamana amin'izao ora izao. Eny mety ho enao mihitsy aza. Andao sika hivavaka satria ilay Andriamanitra nahary antsika dia afaka manasitrana, manome saina amin'ny mpitsabo ary mampahery ny marary. Tompoandriamanitra io mankasitraka anao izahay satria mbola omenao ny fahasalamana sy tombonandro ka hatratr'izao anio izao. Misaotra Tompo satria mbola afaka handray lesona vaovao indray izahay amin'ity anio ity. Ampio izahay Jesosy mba hanaraka ireo torolalana maro samihafa mba hiazonana trano ny vatanay ho salama ary homendrika amin'ny fanatrehanao. Maro Tompo ny tsy salama any amin'ny tompom-pahasalamana maro samihafa, indrindra ireo izay tratry ny valina retin'ny koronavirus. Omeo azy ireo ny hery ara-tsaina, ara-panahy, hiatrehany ny aretina. Ampio ihany koa izahay mba ahay ampiatra ireo fepetra maro izay natao hiarovana anay amin'izany aretina izany. Matoky ary izahay Tompo fa hanome hery sy fahasalamana anay tsirairay avy any ianao, ahafahanay mamita ireo adidy amandraikitra eo amin'ny fiainanay. Ny voninahitra sy ny haja dia ho anao irery ihany. Amen. Ho tanteraka amin'ny marary anie ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 3:17 tapany voalohany manao hoe fa ho tanterahako ny fanasitranana anao, eny ho sitraniko ny faharatranao hoy Jehova. Raha tsy haivina amintsika ny fandaharana tany aloha dia nampahafantarina tao anatin'izany fa tsy manimba ny rano ny fampangotrahana azy. Mahasoa aza satria mamono ireo mikroba manimba amin'ny fahasalamana. Dia tahaka izany koa ny suro, rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, arak'izay voasoratra eo amin'ny foniny, dia tsy manimba hoy dokotera teto. Amarana izay loha hevitra mahakasika ny rano madio na rano azo antoka izay sika. Inona ireo tokony mbola ho fantatra ao anatin'izay? Dia ho ampandrosoana avy hatrany ary ny namana Rila miaraka amin'ny dokotera Rakotondradoro Santatry ny aina. Miaraba ny mpiaino rehetra manaraka hatrany ny fandaharana. Atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ianao. Mbola resaka rano azo antoka na rano madio hatrany no hiarahantsika amin'ny dokotera Rakotondradoro Santatry ny aina. Miaraba anao dokotera. Miaraba ny mpiaino rehetra. Misy ilay antson'ny olona hoe rano avy any an-danitra na ny orana zany. Izy ireny ve tonga dia azo sotroina avy hatrany raha vao avy tatazana, sa mila ampangotrahana aloha na mila asianan'ilay suro fanadiovana rano? Ny ranon'orana dia ohatran'ny rano rehetra ihany. Tenintsika hoe mety avy amin'ny loha rano madio. Ny ranon'orana ny rano ety ambany ihany amin'ny loha sasy ny ranomasina sy ny amin'ireny rano ihany mientona rehefa tratran'ny hafanana. Tonga eny ambony indray izy mipaka amin'ny maripana mangatsiaka dia milatsaka ho ranon'orana. Raha izay ny jerena tokony tsy maloto izy. Kanefa ny tontolo iainantsika ankehitriny dia efa tena feno loto miparitaka. Dia ny zavatra nanatazantsika azy ve madio, ny tafitrano nandalovana na ny amin'ny abakabaka eny ve asa sao dia ny zavatra nandoto azy sy ny sisa dia
mila tandremana tsara ihany zany na dia ataontsika hoe ny rano avy any an-danitra ny ranonorana aza tokony ampangotrahana tsara, tokony asiana ny suro ihany koa. Ono a dokotera, misy fiatraikany amin'ny rano ampiasain'ny olona ve ny lavapiringa na ny gabone na ny WC hoy isika? Rehefa tsy mampiasa lavapiringa na gabone isika dia miparitadritaka eny rehetra eny zany loto, ary amin'ny farany izy iny dia hivarina any amin'ny toerana fanovozantsika rano, any amin'ny loharano, any amin'ny renirano, any amin'ny dobo fanovozan-drano rehetra zany dia andoto an'ilay rano indray, dia lasa tsy madio, lasa tsy azo antoka indray ilay ranontsika amin'izay fotoana izay. Tokony ampiasa lavapiringa zany sika mba hifehezana an'ilay loto tsy hiparitaka. Tena ilaina ny lavapiringa na ny gabone raha izany fanazavan'ny dokotera azy zany. Dia manao ahoana no tokony ho alavirany amin'ny rano fatsakan'ny olona, dokotera? Ya, marina mihitsy izay satria rehefa akaiky kely loatra, mifanakaiky loatra ny toerana fakana rano sy ny lavapiringy, ny toeram-pivoahana, dia ho voaloto ihany zany ilay loharanontsika amin'izay fotoana izay. Tokony mifanelanelana tsara, mifanelanelana lavidavitra any amin'ny 30 metatra ny farafahakeliny ny lavadrano ohatra sy ny lavapiringy. Ya, ankoatran'izay dokotera, dradradratraina ombienombieny ny fanasana tanana. Azonao omena ny mpiaino ve ny tena anton'izay fanasana tanana izay? Tokony anasa tanana mandrakariva isika satria mifandray amin'ny zavatra maloto mandrakariva ihany koa. Azavaiko kely ny zavatra rehetra raisintsika io zany, asa ohatra hoe any ampiasana sika dia raha mpiasa birao mandray stylo, mandray kahie, mandray taratasy, raha mpivarotra mandray vola, raha miasa any an-tsaha mandray zavatra isan-karazany, mifanena manolona, mifandray tanana manolona, ny zavatra rehetra raisintsika ireny zany dia mety amin'ny fampikasoka antsika amin'ny otrikaretina foana. Ka ny otrikaretina izay mety ho fatiny ny savony sy ny rano dia miala zany rehefa manasa tanana amin'ny rano sy ny savony sika. Izay aloha tombontsoa lehibe, antony lehibe tokony anasantsika tanana matetika. Ary ny antony faharoa, antony tsotra nefa anisan'ny zava-dehibe dia ny fahafinaretana vokatry ny fahadiovana. Atao ahoana zany ny fomba fanasa tanana? Ny zavatra ilaina aloha zany dia rano madio. Rano madio dia savony. Mety ilaina na tsy ilaina ny lamba famahana hitantsika eo rehefa avy eo. Ny fanaovana azy dia izao lemana amin'ilay rano madio zany ny tanana. Rehefa lena dia hosorana savony. Rehefa misy savony dia kosehana tsara amin'izay. Kosehana tsara, sikirina tsara daholo ny lotoloto na misisisika amin'ny hoho. Ny hoho zany moa efa tokony ho fohifohy tsara mazava ho azy. Dia kosehana tsara ilay tanana, borsina na kosehana madio tsara zany rehefa avy eo dia kobanina tsara amin'ny rano madio indray koa. Dia fohana amin'ny lamba famahana madio. Raha ohatra ka mampiasa an'izay lamba famahana izay sika, ny tsara indrindra zany dia lamba tsy fanolosoloana ilay izy fa lamba famahana iray ho an'olona iray, ary lamba madio sy tsika ny ampiasaina. Kanefa anisan'ny tsara ihany koa raha tsy mampiasa lamba famahana dia akifikifika, hotsofin'ny rivotra ary tafitratra ny masoandro tsara dia maina amin'izao. Iny koa aza tena azo antoka ihany koa izy amin'izay. Ina moa zany tompoko ny tombontsoa azon'ny olona iray amin'ny fanasana tanana? Ny fahafinaretana vokatry ny fahadiovana aloha zava-dehibe izay, ary ny fahadiovana dia mitondra fahasalamana ihany koa. Maty ny otrikaretina. Otrikaretina izay mety mipetapetaka amin'ny tanana izay tokony ho fatin'ny savony sy ny rano dia maty. Dia misoroka ny areti-pivalanana zany efa andresahana ary zavatra efa haintsika amin'ny ankapobeny, kanefa mbola misy otrikaretina hafa koa nefa mety ho faty rehefa manasa tanana matetika amin'ny rano sy ny savony isika. Ny sery ohatra, ny gripa izay mora miparitaka dia anisan'ny voasoroka farafaratsy ny mihena rehefa mazoto manasa tanana amin'ny rano sy ny savony sika. Eny ary dokotera, amaraparana ny resadresaka sika, inona no afatra atolotra ao am-piaino mahakasika ny rano madio, ny rano azo antoka, izay tena
antoky ny fahasalamana. Sarobidy a ny fahasalamana. Nomen'Andriamanitra antsika ny rano a mba ho fisotro dia mba ho fidiovana ihany koa. Antitra nterina foana moa le hoe rano madio, rano azo antoka, izay izany no tena tsara ampiasaina. Maro ny aretina izay tokony voaharo, tokony voasoroka raha ohatra ka ampiasaintsika ara-dalàna ny rano sy ny fahadiovana. Ary maro ihany koa ny aretina izay mety ho voatsabo ary ho sitrana raha ampiasaintsika ara-dalàna ny rano madio, ny rano azo antoka mba ampanjary izay fahasalamantsika zavatra sarobidy izay nomenantsika tsirairay avy izay. Matetika tsy tsapantsika mihitsy ny asarobidin'ny fahasalamana raha tsy rehefa tratran'ny aretina isika. Ka izay izany no afatra tiana apetraka hoe aokare kolokoloina ny fahasalamana, aza misalasala mampiasa ny tombotsoa anantsika dia ny rano madio azo antoka izany. Mankasitraka indrindra tompoko dia mametraka ny veloma mandrapitafa dokotera. Ya, veloma tompoko. Ry mpianakavy, tandrovo ny fahadiovan'ny vatana, ny fitafiana, ny sakafo hohanina, ny tanana dia ho voasoroka ny aretina. Ataovy azo antoka. Anao azy ty orany ty raha matora latsakeo a? Sady to orana avany atsimy izy zany a, tonga dia ampidiry daholo ny akoraka izy a. Dia manangona ihany koa rano rakizy sitrana ay tsy mahatsaka ery ambany andrefana. Zay ara fa avy ny orana, io akoho kely io reto a, inaika nalifeta endreo a. Ay zavany sy ny rehetra rakizy a, ataovy milahatra ery anangona antsika rano. Izany orana zay sady dia efa fenonjany sy ekany tateroa tsy ny be avokoa reo rakizy dia midira ty amin'izay fa marary eo amingenareo e. Fa maninona kary neno mbola ampangotrana ihany ny orana vo azotrona, nefa nerineny rano madio avy any an-danitra ireo e. Amin'izay azo antoka tsara re anako. Ka inona no andoto azy eny ambony eny ka? Mitafitra antsika zao ohatra, anisan'ny anankiray mandoto ny orana satria sika mitady orana avy amin'ny tafo re. Izay mihitsy. Ay tokoa moa avy amin'ny tafo ny tatazantsika ranon'orana teo. Zay vao azoko. Ary aleo amin'izay ary niny andeha hisotro rano fa efa nangotraka izay le izy e. Fa zao ento sasao aloha iny tanàna maloto be iny vao mandray kopy isotroana rano Ohatray, vangany tanako ny mandray randro neny fa ny kopy a. Sady za koa anie mbola ela loha rehefa veo e. Lita, mitovy ihany ny misotro rano azo antoka, izany hoe rano avy nampangotrahana amin'ny tanana maloto sy ny misotro rano tsy azo antoka, mitovy izany. Aiza koa e. Za zany raha tsy manasa tanana zao ka misotro an'io rano avy nangotraka io dia mitovy amin'ny misotro rano tsy azo antoka ve? Raha io ny kibon'ny lita fatraso ny tanany lita io. Ahoana koa azy ny tanany lita. Zao rery lita, tsy hitanao akory eny ny mikroba entin'ny tanana malotonao iny any ambavanao e. Dia iny ianao fa marary kibo. Noho izany, aleoa samy azo antoka na ny rano sotroina, na ny tanana ndray kopy, na ny kopy isotroina n'le rano. Aleo fa nasa tanana foana amin'izay tsy marary kibo. Zany dadasineny a. Io zay mihitsy ny marina. Endreny ety zanak' dady ty e. Orana
tena mateza be mihitsy ohatra ny vaky mihitsy ny lanitra. indraindray koa ny mba ilaina koa ny toy izao raha matoa e, mba mila rano avokoa ny zava-mananaina rehetra fa ono aloha avadiko kely ny tavareny a. maninona moa sika raha mba manamboatra lavadrano akaikikaiky e. rerakiretaka izy makarano ary ambany andrefana be ary. Za koa raha matomba ny eritreritra n'izany ihany fa le toerana anaovana azy no malasa kely ny saiko e. Tompotanina malalaka be io ka tsy maintsy atao lavitry ny lavapiringa nge raha matoa e. Sady ny tena tsara zao dia amboniny lavapiringa amin'izay mba voatatry ny fahadiovan'ny rano. za indreny mba tsy tatao tsaiko ka maninona mihitsy raha atany ry apita lavidavitra ny lavapiringa ry sady eo avoavo eo mihitsy mety raha matoa ampy resio tsara ny ankizy tsy andoto rano anarina mandrakariva ny lavadrano mba hitandrona ny fahadiovany. angany ankizy ihany fa isika lehibe koa e. marina izay ka. tantara nosoratany Zoanitra no nyrenesinao teo no velomin'ny Danta sy Nardina. Ry mpianakavy, tandrovo ny fahadiovan'ny vatana, ny fitafiana, ny sakafo hohanina, ny tanana dia ho voasoroka ny retina. Tsisy madilana ho tetenana intsony zay fa anjarany tsirairay no manao fampiarana hahasoa ny fahasalamana sy ny ankonana. Isaorana indrindra dokotera Rakotondratao Santatry ny aina nanoro izay mahasoa antsika. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:30-9 no atolotra anao manao hoe: ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosany rano ao an-dranomasina ho toy ny atotan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Zay ary no ifanaovantsika mandrapitafa Zoanitra sy Rilano ny farimpona na atotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Nitoetrany ny fandalianantsika ny tantaran'i Jakoba. Manasanao anaraka izany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny amin'ny nahafatesan-Rahely vadin'i Jakoba no odiny itsika anio. Inona no niseho taorian'ny savorovory izay niainan'ny fianakavian'i Jakoba? Andeovaka itsika ny Genesis 5:30, andininy 10 ka hatramin'ny 7. Genesis 5:30, andininy 10 ka hatramin'ny 7. Ary ny anaran'ny tany izay niresan'Andriamanitra taminy dia nataon'i Jakoba hoe Betela. Dia nifindra ny alatany Betela izy. Ary noho ny efa kely foana no sisa tsy nahatongava ny tao Efrata, dia nietsi-jaza Rahely sady sarotiny. Ary noho ny sarotiny toy izany izy, dia hoy ny mpampivelona taminy: aza matahotra ianao, fa izato koa no zazalahy ho anao. Ary efa niala iny izy, fa maty izy, dia nataony hoe Benoni ny anarany, fa ny rainy kosa nanao azy hoe Benjamina.
dia maty Rahely ka nalevona teo amin'ny lalana makany Efrata, Betlehema izany. Ary Jakoba nanorona tsangambato teo ambonin'ny fasany, dia ilay tsangambato ao amin'ny fasan'i Rahely mandraka androany. Dia lasa nifindra Israely ka nanorona ny lainy tao ankoatry Migdaledera. Ary ranonina teo amin'izany tany izany Israely, dia avy Robena ka nandro tamin'ny Bila, vaditsy ny ranony rainy, ary nare izany Israely. Ary ny zanakalany Jakoba dia 12 mirahalahy. Ny zanaky Lea dia Robena, lamatoan'i Jakoba, sy Simeona sy Levy, sy Joda sy Isakara ary Zebulona. Ny zanan-Rahely kosa dia Josefa sy Benjamina, ary ny zanaky Bila ankizivavin-Rahely kosa dia Dana sy Naftaly. Ary ny zanaky Zilpa, ankizivavin' Lea kosa dia Gada sy Asera. Ireo ny zanakalan'i Jakoba izay naterany tany Mezopotamia. Ary Jakoba nakany amin'ny Sakaray ny tany Mamre, any Kiriatarba, Hebrona izany, izay nivahininy Abrahama sy Saka. Ary ny andro ny ainan'i Saka dia 80 taona. Dia niala iny Saka ka maty, ary voangona ny amin'ny razany, rehefa traharantitra be sady ela ny ainana izy, ary dia nandevona azy Esau sy Jakoba zanany lahy. Raha vao niala tao Betely Jakoba, dia nisy toe-javatra telo nitranga izay nanamarika ny dingana farany teo amidiny ho any amin'ny tany nampanantenaina. Teraka ny zanany faralahy, nodimandry Rahely, ary nandry tamin'ny vaditsy ny rano ny Robena lamatoany izay naterany tamin'ny Lea. Tsy lazain'ny Baiboly amintsika ny antony nanaovan'ny Robena izao eloko izao. Fandray amin'ny Betlehema ny fahaterahan'ny Benjamina zanak' Rahely. Sao mantsy ny voalaza ao amin'ny Genesis 5:17, 7:20 sy 7:20. Ary rehefa ialaina fa maty izy, dia nataony hoe Benoni ny anarany, fa ny rainy kosa nanao azy hoe Benjamina. Dia maty Rahely ka nalevona teo amin'ny lalana makany Efrata, Betlehema izany. Ao anatin'ny sisin-tanin'ny tany nampanantenainy Betlehema. Arak'izany, ny fahaterahan'ny Benjamina dia nanjary sary maneho ny fampanantenan'Andriamanitra ny Israely amin'ny ho avy. Izao ny tenin'ny mpampivelona tamin'ny Rahely teo am-piterahana ny Benjamina, 7:20. Ary noho ny sarotiny toy izany izy, dia hoy ny mpampivelona taminy, aza matahotra. Izany teny izany dia mitovy amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, araky ny voalaza ao amin'ny Genesis 5:1. Araky ny efa nivakitsika teo dia Benoni no nataon'ny Rahely anarany zanany. Zanaky ny fahoriako ny dikany, mba anehoany ny fahoriany. Novan'i Jakoba ho Benjamina nefa izany, ary ny dikan'izany dia hoe zanaky ny tanana kavanana. Tao anatin'izany toe-javatra rehetra izany dia nandry tamin'ny Bila Robena, zanak'i Jakoba. I Bila dia ankizivavin' Rahely izay nanjary ray tamin'ireo vaditsy ny ranon'i Jakoba. Magaga tokoa fa tsy niteny na inona Jakoba teo anatrean'io favetavetana mahatsiravina io, na dia nilazaina taminy azy izany. Ary nivokatry ny fahotany Robena dia tsy azo ny tombontsoa amin'ny mahavoaloteraka azy izy aty aoriana. Na dia teo azy zany rehetra izany, dia mbola nahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra ihany Jakoba, na dia nanao zavatra tsy tokony atao aza ny sasany tamin'ny fianakaviany. Izany leson'ny finoana izany indrindra ny tiana aseho ao amin'ny fitanisana ireo zanakalan'i Jakoba 12 izay ho razam-be hipoiran'i Israely, araka ny vakitsika teo ao amin'ny Genesis 5:20, 12 ka hatramin'ny 9:20. Milaza amintsika ny tantaran'izy 12 lahy ireo, fa tsy izy ireo no olona mahateo-ty sy tsara fanahy indrindra. Na dia teo aza nefa ireo olana rehetra sy ireo toe-javatra tsy araka ny tokony ho izy ireo, toy ny faratsiana ny ariary nataon'ny Robena tamin'ny Bila, dia tsy maintsy ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'io fianakavian'io, na toy inona fikorotanana nisy tao amin'izy ireo. Tsy maintsy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra amin'ny farany, na dia io aza ny fahadiso nataon'ny olombelona. Azo antoka nefa fa raha mankatoy sy miara-miasa amin'Andriamanitra sika olombelona, dia hiena kokoa ny fahoriana sy ny fahasahiranantsika, ary ho tanteraka mora foana ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha ary sika anafaingana ny fanorenana ny fanjakany eto an-tany. Dia izay ny fianarantsika androany, manasanao mbola anaraka ny toyny ka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Tarika feo iray. Mielina ny tomandalo, ny zavatra rehetra
mitaka voko ireny mora simba morano tsy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko mielinariko mandalo ny zavatra rehetra eto mamitaka voko ireny mora simba morano tsy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko mba atopazireny maso hitazana lay anioany ibanjina ilaya kanilay paradisa sisy akaso onenanandray androany zay lay onjany fanantenana sayanao varimarina manadino ilay fodina karaisoje sompanadio ny otanao rehetrany mba atopazireny maso hitazana layaniwani ibanjina ilayakani lay paradisa sisiakaso onenanandray androany maatopazireny maso hitazana layaniwani ibanjina ilaya kanilay paradisa sisiakaso onenana dray androany Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.